Izay ao amin'ny service pêche aquaculture eto Ansibe dia misy programme manokana zay natao aty amin'ny arrondissement-ny Ampangorina izay nanomboka atao andraikareka Ampasibe ary eto Anjiabe amin'izao fotoana izao ary toy any Antamotamo, Antitorony, Katrany, Ampangorina ihany koa. Ny zavatra atao ty dia miresaka amin'ireo mpanjono tsirairay fikambana mpanjono mazava ho azy izay misy amin'iny village reny. Maro ny programme atao ty dia ny fanentanana mikasiky le fahabatany plan d'aménagement de pêcherie amin'ny zone Baie d'Ambaro, Mosibe ary amin'ny zone Ambanja reny. Ny tsika eto Ansibe dia fanentanana zay resana voalohany. Ny manaraka dia resaka fanaovana ny fanamboarana ny carte pêcheur ary fahatelo farany dia ny fanaovana marquage ny lakana, zany hoe fanaovana immatriculation ny pirogue reto. Ka zay zany no mahatonga zay mandalo eto Anjiabe dia misy eo amin'ny lakana 12 hatramin'izao zany no efa nataony marquage eto ary misy fikambanana telo eto mazava ho azy dia Fesondrakoa, MVA ary ny fikambanana Samby. Zay zany ny mahakasika ny eto Anjiabe. Raha jerena zany amin'ity mission anankiray ty zany manodidina ty arrondissement ty raha ny mission ataonay zao zany tombanina eo amin'ny anenjika eo amin'ny 70 lakana eo zany no tianay atao marquage amin'ity DNA anankiray ty amin'ity arrondissement rehetra ty. Kanefa indraindray zany misy ireo pêcheur reo zany mideplace tsy mifanina aminay amin'ny fotoana andalovanay iny ka iezana zany zay programme zay mba anatratrarina io 70 pirogue zany marqué amin'ny DNA anankiray ty. Kanefa mbola iverina ihany zay amin'ny trimestre manaraka amin'izay arakaraka ny besoin zareo zany amin'izay marquage de pirogue zay. Ny tanjony zany amin'ity taona ty dia mametraka ny pêcheur rehetra zany manana carte ary ny lakana rehetra zany misy marquage ary ny fikambanana isaka village rehetra dia fikambanana formel avokoa satria misy fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ho avy mahakasika zay zavatra zay ka tsy maintsy ny pêcheur manara-dalàna zany hoe manana carte ary ny fitaovana manana vita marquage no ahazo zay fanampiana izay. Raha fitiniko izy amin'ny district Anosibe dia misy eo amin'ny 48 association formelle zany atsika amin'izao fotoana izao izay mivondrona ao anatin'ny fédération-ny pêche anankiray. Fa zay zany amin'ny taona ty hiezaka ametraka union de pêcheurs isaky ny arrondissement. Zay mihitsy ny mahatonga zay mandalo eto zany miala ninina farany amin'izay tsy tena ara-dalàna zany. Kanefa mbola miantso zay zany ho an'le sasany mba anara-dalàna.